mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika revako malala hatrity alakamisy fa 7 ny volana jolay ity dia ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako dia ny bokyny Deutéronomie. Deutéronomie toko 10:10 ka hatramin'ny 7:10 aminaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry Israely io, inona moa no ilain'i Jehovahandriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovahandriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny ho tia sy ny hanompo an'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàna izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao, indro an'i Jehovahandriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy. Kanefa ny razanao no niaraketan'ny fitiavan'i Jehovah ka nividy anao zanany. Mandimby azy izy mihoatra noho ny feniny rehetra tahaka ny amin'izao anio zao. Koa firao ny fonareo fa za mafy atoka hitsoina anareo fa Jehovahandriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Gotiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 10:10 koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Kotiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Ny bokin'ny Deutéronomie araka fantarantsika azy dia manana lanja manokana satria nanomana ny fahatongavana zanak'Israely tany Egipta milalàna amin'ny feny fiainany, tsy tany anefitra ihany fa lalàna amin'ny feny fiainany rehefa tonga any amin'ilay tany fampanantenana ny men'Andriamanitra dia ny tany Kanana zany. Araka izany dia misy ny antsoina hoe théologie deutéronomiste. Ny antsoina hoe théologie deutéronomiste dia izao hoe rehefa manaja ny lalàna, manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tahina, ary rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manaja ny lalàna dia voahozona. Izay fampimirana na équation tsotra izay fotsiny ny bokin'ny Deutéronomie. Rehefa hajainao ny lalàna dia hajainao ny sitrapon'Andriamanitra dia izao milamina ny fiainana, mitoetra amin'ny fiadanana, tahina, ary rehefa miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra dia miafara amin'ny ozona. Zay raha teo ny dikan'ny Deutéronomie 20:20 manao hoe ho tahina ianao raha hajainao izao lalàna izao ary voahozona kosa ianao raha tsy hajainao izao lalàna izao. Ny Deutéronomie tsy dia tena mbola nahafantatra loatra ny hoe misy ny fizahanttoetra ka hoe ho tahina ihany ianao na dia hoe tsy voatery hoe izay mitranga rehetra raha ohatra ka mandalo zavatsarotra dia tsy voatery hoe nanota. Fa ny bokin'ny Deutéronomie dia izao matoa anao mandalo zavatra ratsy dia izao nanota izay. Fa ny fizahanttoetra tsy izay loatra. Fizahanttoetra hoe nadia nanao marina sy mahitsy ary mitoetra amin'ny didin'Andriamanitra ianao dia izao mety mandalo zavatsarotra ihany. Fa ny bokin'ny Deutéronomie dia tsy izay loatra. Ny bokin'ny Deutéronomie dia tsotra, rehefa manao ny tsara ianao dia tahina, ary matoa anao mandalo zavatsarotra dia miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Zay raha teo ny matetika afamberintsika hoe ny bokin'ny Joba dia nanazava an'izay. Satria Joba dia nitahina ary rehefa avy eo dia nandalo fizahanttoetra. Dia hoy inona man'i Joba manao hoe matoa anao nandalo fizahanttoetra, matoa anao mandalo ialana zavatra tsarotra anao dia izao, ialana zavatra ratsy anao dia izao miala tamin'Andriamanitra ianao. Satria ireo naman'i Joba dia mbola nijanona tao anatiny antsoina hoe théologie deutéronomiste fotsiny ihany. Itsika moa amin'izao andro, itsika moa efa tia amin'ny testamenta vaovao dia efa mahafantatra fa tsy mijanona fotsiny amin'ny théologie deutéronomiste itsika fa mety mandalo fizahanttoetra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Fa izay entina mampahery anao dia ny 10:20 koa tiava ny vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Amin'izao andro eny antsika izao moa dia tena resaka be ny vahiny, resaka be ireo mpitsaom-ponenana, olana be ny fifandraisan'ny tompon-tany amin'ny vahiny.
era-tany ary io de vokatry ny mondialisation ary ny changement climatique na ny fiovan'ny toetrandro a ny olana ara ekonomika ny ady trano misio isaparitra de zao miteraka fifindra-monina eto ambonin'ny tany ny fitadiavana no ny fahasarotany ny fiainana sy ny fantrana de miteraka fifindra-monina ary dia ao anatin'izany a matetika reny mpifindra-monina reny a de indraindray mandalo fakahalan'ny tompon-tany a mahatonga tsy fakalany ireo zay efa nonona ela tao ireo zay ny vahiny ary dia mahatonga olana be hitatsika saika resa be a amin'ny toerana maro samihafa reo firenena mandroso a ny momba ny fomba fitondrana reo vahiny na reo mpitso-ponenana na reo olona mila ravinahitra ary betsaka moa ny lalàna zay nataotsika hoe reo convention reo fanarahana maro isan-karazany efa atao nanomboka tany amin'ny taona raiky amby 5 efa nisy zany to amin'ny firenena mikambana 7 ary ny taona 9 be de be reo fanarahana iraisam-pirenena maro miaro na ireny ataotsika hoe mpitso-ponenana na mpandositra na mpila ravinahitra isan-karazany rehetra ireny eto de mba manana zay heviny ary tena manana zay heviny mihitsy a ny baiboly hoy izy hoe tiavany vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo ao amin'ny testamenta taloha dia misy voambolana 3 na 4 fampiasan'ny atao hoe vahiny ny voalohany de lay ataony hoe guerre io ny matetika miverina ao amin'ny ao amin'ny baiboly eo amin'ny 100 latsaka kely eo izy io guerre zany hoe ny ataony hoe guerre dia olona izay raha ny tena marina olona raha lazaina amin'ny teny frantsay dia migrant olona mifindra-monina noho ny antony maro samihafa mifindra-monina noho ny fitadiavana na mifindra-monina noho ny na mety mpitso-ponenana koa aza natsoina hoe guerre olona izay mifindra-monina noho ny fitadiavana noho ny fahasahiranana noho ny fahantrana fa misy indray a lay ataony hoe nekara ny nekara dia tahaka ny rota ohatra ny entiny hoe guerre de tahaka ny zanak'Israely tany Egipta dia nekara de tahaka ny rota ohatra zany hoe vahiny a mety mpitso-ponenana ihany ko izy mety olona le ravinahitra ihany izy fa vahiny zay karazan-drazana efa sary-monina ihany izy efa sary-monina ihany izy zany hoe efa andalana raha mety efa ho azo lay ataotsika hoe naturalisation mety hoe efa olona efa mety ho azo zany ny satany zanak'Israely zany izy mety ahazo an'izany izy zay le nataony hoe nekara nekara dia tsy inona tsy akory fa raha mamaky ny bokin'ny Exodosy sika 2:12 de zao mety ho guerre ihany izy zany hoe mety olona mpitso-ponenana izy fa azo atao tsara mihitsy ny mahatonga azy koa ho lasa anana sata mitovy amin'ny zanak'Israely dia misy any nataony hoe tosaba ny tosaba dia résident zany hoe karazan-drazana vahiny a fa tsy vahiny mila ravinahitra hoe noho ny fahasahiranana noho ny fitadiavana fa olona mandalo olona tahaka ny Abrahama ohatra zay nandalo tany amin'ny toerana maro ny vahiny iny a dia reny antsoina hoe tosaba ny farana dia misy nataony hoe ny zara dia vahiny ihany a mety olona ataotsika hoe mety olona resaka karazan-drazana etiny ihany hoe olo-kafa mety hoe olona hoe mifangaro ohatra hoe mifangaro raha zany zay azo lazaina azy zany hoe ohatra hoe afaraina afareny manana raha amina olo-kafa fa amina firenen-kafa zany zay nataony hoe zara amin'ny ankapobeny no zany de misy kajiny tahak'izay natao hoe vahiny fa amintsika malagasy moa zany rehefa vahiny de vahiny fa ao amin'ny testamenta taloha dia tsy de tena mitovy izy ireo rehetra ireo ka amin'ity boky ny Deutéronomie dia
atao hoe gera no ampiasaina eto, zany hoe le olona zay mitsoponenana na migrant na olona mila ravinahitra na olona mivelona noho ny fahasahiranana noho ny fahantrana. Ary ireo dia raha tsorona de mety tsy hoe tsy hoe olona ataontsika koa hoe olona ambany tsy de zay loatra ny gera, fa olona zay mety hoe olombelona tsara ihany izy tahaka ny zanak'Israely fa tsy manana fotsiny zo tahaka nananany zanak'Israely. Ny gera dia olona hiantrana izy zany mazava ho azy, olona hiantrana izy, olona mivahiny izy dia tsy maintsy hiantrana. Eto Andriamanitra de miteny mihitsy manao hoe tena tiava mihitsy izy, tiavo ny vahiny. Azon'ny vahiny atao a azon'ny gera atao zany a ny tonga ataontsika hoe manana sata manana mitovy zo amin'ny zanak'Israely. Ny Exode 20:7, andininy 2:20, andininy 7:7. Raha toka vakitsika mikasika momban'ny Pasika izy io, ary dia ny fomba fidirana na ny fifindrana ho gera makany amin'ny tompon-tany, zany hoe ny fifindrana lay vahiny mandalo lay olona mila ravinahitra iny ka te ho tonga Jiosy, dia te ho tonga zany ananany sata moa zany, ananany sata ny zanak'Israely de amin'ny alalan'ny Pasika. Hoy andininy 7:7 zay am'ty Exodosy ty. Ary Jehova tamin'i Mosesy sy Arona, izao no lalàna amin'ny Paka, lalàna amin'ny Pasika, tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy, tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy. Io zany a dia io lay ataony hoe ny voalohany resahana amin'io a de lay hoe lay nekara, hoe tsy hisy olona hafa firenena, nekara io a hihinana azy. Dia amin'ny andininy 10:20, ny vahiny, io lay gera, ny vahiny sy ny pikarama tsy mba hihinana azy. Lay nekara zany lay hafa firenena. Andininy 10:20, ny vahiny, zany hoe io ndray dia ilay atao hoe ny gera dia sy ny pikarama, io moa lay mpanompo tsotra velona zany io, dia tsy mba hihinana azy. Fa izao kosa amin'ny andininy 8:20, raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny Pasika ny Jehova, dia hofirana ny lehilahy rehetra ao aminy vao manatona hitandrina izany izy. Zany hoe io le naturalisation. Raha ohatra zany ka te hifindra gera zany, zay te ho tonga afaka hihinana ny Pasika ka hitovy andray aka ny satan'ny ny zanak'Israely rehefa aveo dia forana izy. Zay mahazava-dehibe lay famorana zany a dia karazan-drazan'ny fampidirana ilay vahiny na ilay olona nanana resident mihitsy aza ho ao anatin'lay fianakaviam-ben'ny zanak'Israely. Eto ary rehefa mazavazava tsara ny hoe baikoin'ny soratra masina mihitsy ny zanak'Israely mba ho tia vahiny. Amin'ny andininy 9:20 de hoy izy manao hoe sady za Jehova de tia vahiny ka nome azy ny hanina sy fitafiana. Ny afan'Andriamanitra zany de ny hoe rehefa mba misy olona mivahiny any aminareo, olona mandalo mila ravinahitra, olona mandalo mpitsopinenana na mandalo zava-manahirana na mandalo zava-tsarotra de zao mba tiavo izy. Inona la endrika hitiavana lay vahiny? Zay zao tiany bokin'ny Teonomia hazava koa, tiana de tiana miendrika manahoana moa zany, tiana miendrika manahoana, dia io teneniny tapany farany amin'ny 8:20 hoe manome hanina sy fitafiana. Zany hoe raha ohatra ka amina firenena kristianina zany na amina firenena matahotra an'Andriamanitra de zao ny hitsinjovana n'ireny olona izay mandalo ataontsika hoe ny gera zany hoe ry olona mandalo mpitsopinenana na mety mandalo zavatsarotra na mety mandalo mila ravinahitra noho ny toe-javatra maro samihafa ireny de zao ny fitafiana sy ny hanina. Zany hoe le zavatra zay tena ilainy mihitsy, le zavatra tena ilainy mba tsy hahafaty azy.
mba tsy ampijaly azy. Ary zay raha teo ny teniny andiny vasiabiny folo hoe mba efa vahiny tany amy tany Egypta ianareo, vahiny tany amy tany Egypta ianareo, tany amy tany Egypta ianareo de zao nomen'ny olona sakafo, tany amy tany Egypta ianareo de nomen'ny olona zay ilainareo ahavelona anareo nandritra ny 400 taona dia mba omenareo zay. Saingy zao kosa nefany misy zavatra tsy omen'Andriamanitra mihitsy ny vahiny, misy zavatra tsy omen'Andriamanitra ny vahiny mihitsy satria tsy navelan'Andriamanitra hoe ho baranany zany ny fiainan zanak'Israely. Ohatra hoe tsy ny tany dia tsy nomen'Andriamanitra mihitsy ny vahiny, hoe ny tany dia ny vahiny zany de zao velona izy, mena sakafo izy omena fitafiana izy rehefa mijinja vary ny zanak'Israely dia amin'ny Levitikos 5:20 dia ny vahiny hoarina amin'ny kamboty ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra tena de atao mitovy, avela eny an-tanimbary eny ny saloim-bary sy ratsasany mba ho tsiponiny reo vahiny. Dia tahak'izany koa rehefa mba manao fety ny fianakaviana, Deutéronomie 5:24 de mba mampifaly ny vahiny sy ny kamboty nareo mpitondra tena. Dia 7:20 toko 5:20 amy Deutéronomie 7:20 teo koa de mbola manamafy hoe mba tiavy le vahiny, aza ampijaliana le vahiny, aza ivaivaina ny zon'ny vahiny. Hitantsika eo amy Deutéronomie 7:20 hoe mba manana ny zony ihany koa nge io vahiny io, aza dia ampijaliana izy. Exodus 20:20 hoe aza dia ampijaliana le vahiny. De izany rehetra any de milaza fa asain'ny tompo manaja vahiny sy tia vahiny ny kristianina raha ohatra ka somary hitaritsika kely fa ny zanak'Israely moeto no anomboana azy. Saingy zao misy kosa nefany izay mazava tsara, ohatra hoe ny tany dia tsy omena vahiny mihitsy, ny fanambadiana dia tsy omena vahiny tsy atao mihitsy manambady vahiny, tahaka le hoe nekara teo zany, tsy atao mihitsy zany manambady vahiny. Ohatra koa hoe ny tany dia tsy omena vahiny, ny fandraharana dia tsy omena ny vahiny, fa ny vahiny zany de zao ny fitiavana azy dia omena hanina sy fitafiana izy, iantrana izy zany. Ao amy testamenta taloha io. Testamenta vaovao de mbola manazava teo koa Petera ny aminy hoe mazotoa mampiatrany vahiny. La hoe mazotoa mampiatrany vahiny dia ho fampiarana ny tediny fa 7:20 ity hoe manome hanina sy manome fitafiana. Tena la izo fototra zany. Tsy hoe manavakavaka akory ny zanak'Israely ho tsika teo, fa azo atao tsara mihitsy ny hoe mandray ny zo ny zanak'Israely rehefa avy eo ny vahiny, azo ny atao tsara zany. Hitantsika amin'ny Exodus 20 zay vakitsika teo hoe manaiky ofrany izy manaiky anaja ny fivavahana jiosy izy manaiky hiditra ao anatiny lay maha izy azy ny fivavahana jiosy izy dia tahaka ny jiosy rehetra, manana izay zo rehetra araky ny vazantsika teo, fa tsy hoe manavakavaka akory ny jiosy, fa lay fomba zany, lay maha izy azy ny jiosy zany, maha izy azy ny zanak'Israely zany, io dia asain'Andriamanitra ny tsy akasitran'Andriamanitra masy de ny hoe matetika ny vahiny de mitondra ny Andriamanitra, mitondra ny fombany, mitondra ny fivavahana, ary dia izay nahatonga ny Solomona mihitsy arany vily lalana. Lay voambolana ampiasainao am'le hoe nanambady vahiny Solomona dia nekara, zany hoe nanambady firenena samihafa, ary zay nampivily lalana any Solomona nahatonga ny hoe fanimpotsampy tao anatin'ny fanjakan'ny Solomona, satria reo vehivavy zay hafa firenena nekara novadian'ny Solomona de nanjary nitondra ny Andriamanitra. Noho zany mahasarym-piaro an'Andriamanitra de ny fahadiovan'ny fivavahana, fahadiovan'ny fomba mpivavahana, ny fahadiovan'ny fifandraisany zanak'Israely amin'Andriamanitra, mba tsy hahatonga ny zanak'Israely ho latsaka ao anatin'ny fanimpotsampy, fa tsy hoe mpanavakavaka loatra akory. Hotsika manao hoe am'ty toko 5:20 ty toko 5:20 ty de ny baiboly mampianatra antsika manao hoe tiava vahiny. Zava-dehibe zany ny hoe am'izao fifindramonina be de be mitrangy eto ambonin'ny tany zao de zao ny endrika voalohany
de izao ny fikarakarana, fanomezana hanina, fitafiana, fanajana ny aina, fanajana ny zony izy reny, fanajana zay mety ataotsika ko hoe ny asany, satria ny guerre de mety olona mila ravinahitra, mety olona hoe migrant nefa koa mety olona koa hoe miasa, de ajaina reny zoany reny, tsy hoe ambakaina izy zany fa ajaina ny zony reny raha ohatra ka raisina amin'ny baiboly. Eto Madagasikara moa de tranga hafa mihitsy, satria eto Madagasikara dia ny vahiny a dia lasa marina fa hoe samy mpivahiny daholo tsika eto ambonin'ny tany, saingy na ahoana dia misy kosa ny tany zay men'Andriamanitra ny malagasy, men'Andriamanitra ny malagasy, ary dia raha ny tokony ho izy de zao zany tokony ho ajain'ny malagasy tsara ny tany sy zay rehetra ny men'Andriamanitra azy. Fa eto amintsika moa somary hafa kely satria ny vahiny zay efa manana ny tany, manana ny firenena ny men'Andriamanitra azy no manjary indray lasa mahatonga ny malagasy ho mpivahiny eto amin'ny taniny, satria lasa tsy hoe ratsy akory reny vahiny mandalo eto amintsika reny, fa izy reny zany tokony ho manaja ny maha-malagasy ny malagasy, tokony manaja ny raha ny baiboly ny resahana de tokony ho manaja ny maha-malagasy ny malagasy a, tokony manaja ny satany malagasy a, fa tsy hoe ny vahiny indray no manjary manjakazaka mialatsiny am'le fitenenana ao anatin'lay firenena raha ny baiboly mety rahantsika fanontaniana de ny hoe tokony hanaja ilay maha isikatsika zay vahiny, ny guerre zay mandalo eto amintsika na ny ekara zay mandalo eto amintsika moa somary hafa kely ny tranga ankehitriny satria ny vahiny matetika no zary tohotra ny tompon-tany ary ny tompon-tany indray no mihavahiny eto amin'ny firenena misy atsika zay fanohitra am'izay mety ho planin'Andriamanitra, tsy hoe mety moa fa planin'Andriamanitra mihitsy, satria reny vahiny reny dia olona vahiny indray de manana ny taniny any men'Andriamanitra ny zaran-taniny any am'izay misy azy any, ny men'Andriamanitra malalaka lavitra noho ny antsika aza, ny men'Andriamanitra tsara koa tahaka ny antsika, saingy zao mankaty amintsika izy satria isika no mitavosavoza tahak'izay mety nataon'ny Solomona na tahaka zany any amin'ny boky ny testamenta taloha. Eto ary de ny hoe tiava vahiny ho an'ireo zay atsika zay mety hoe mahita olona vahiny mety ho mpiray tanindrazana amintsika ihany koa nefa io, tsy voatery hoe vahiny tena hafa firenena mihitsy fa mety ho mpiray tanindrazana amintsika, fa mandalo fahasahiranana, mety avy any amorontsiraka na itsika mankany amorontsiraka de zao mety misy vahiny tahaka reny de zao tiavintsika izy, tsy avelantsika ho malagasy ohatra tsika mety ho vahiny eto tanindrazana izy, fa vahiny noho ny asa, noho ny fitadiavana, vahiny noho ny fitsaboana de zao tena manana didiny fiangonana, manana didiny kristianina, tsy hijery azy reny fotsiny. Fa betsaka ange reo olona avy any amorontsiraka any, avy any ambanivohitra any, tonga manao taratasy eto an-drenivohitra, tonga mitsabo eto an-drenivohitra satria any tsy misy toeram-pitsaboana, tsy misy fitaovam-pitsaboana, tsy misy mpitsabo de zao indraindray izy reny dia tsisy trano hipetrahana, matory eny amin'ny tokotanin'ny hopitaly, matory eny amin'ny toerana maro samihafa natoka eny amin'ny zaridaina, matory eny amin'ny indraindray aza amin'ny toerana tsy zarizary mba hiatrika fitsaboana na hikarakara taratasy natany, mikarakara taratasy amin'ny tribunaly de zao tena mijaly izy reny. Tsy hoe tsy manana izy any amin'ny tany zay misy azy any, fa noho ny antony hoe fitadiavana fikarakarana taratasy de zao manjary mijaly izy rehefa mandalo aty an-drenivohitra, satria aty an-drenivohitra de Antananarivo no misy ny fandraharana maro isan-karazany, de zao tsy maintsy mandeha kilometatra maro, ndraindray izy reny raha voatery mivarotra omby, varotra tany tahak'izany mba hahafahana mitsabo ohatra, satria mety manao scanner any ambanivohitra any tsisy scanner de voatery mivarotra omby, zanak'omby, varotra tany, varotra ondry, kisoa mba hahafahana mandeha makaty, de zao ndraindray tsy mahofa amin'ireny hotely lehibe reny de matory amin'ireny ao amin'ny hopitaly Ravinankaindrenavarana, matory eny satria tsy misy fandraisam-bahiny,
tsy misy fandraisam-bahiny tsisy toerana andraisam-bahiny na de kristianina izy reny de zao ndraindray tsy afa mandomba lavagana kory aza any amin'ny kristianina io moa noho ny antony hoe tsy mifampatokontsony zay moa tsy ditsika hevitra fa raha ny baiboly eto de zao manazava mana hoe zany kristianina zany de tokony olona mahay mandray vahiny ireo zokiray aman-drenitsika tany aloha dia rehefa misy vahiny matetika mpandray evanjelista mpandray mpampianatra avy any amorontsiraka mpandray iraky ny isan'enimbolana mpandray iraky ny sotanana iraky manolotrony ireo kristianina tany alohantsika 50 taona lasa zay de zao tena rehefa hoe kristianina dia raisinao tokantrano de efa misy fandraisam-bahiny mihitsy zao moa nola sécurité na nola iantony ara-pandripalemana de zao tsy mifampatokontsony olo sarotra ny andray vahiny hoe tsy fantatra andraindray de misy olona mitondra taratasy antoka mihitsy hoe vahiny kanefa kay mangalatra na mifetsy de manjary lasa simba ilay fanahy ny fifandraisam-bahiny tao anatin'ny fiangonana iny moa antony hafa fa foto-kevitra ndraisantsika ny hoe raha ohatra kosa ka mba mazava aminao fa vahiny tena vahiny lay olona rehefa mba mazava taminao na misy olona mitelefona anao na fiangonana na fianakaviana na tahaka zany ka efa mba mifantatra hoe mba vahiny kosa izy de tokony hisokatra amin'ny vahiny tsika tokony hisokatra amin'ny fandraisam-bahiny tsika raha tsy hoe vahiny tsy azo antoka angafa rehefa mba fantatra kosa hoe azo antoka dia apetraka ny baiboly tsara eto ny foto-kevitra hoe tokony ho toetra kristianina ny mandray vahiny ny mandray vahiny tsy hoe eo amin'ny lafin'ny firenena ihany fa eo amin'ny tokantrano koa aza ary raha jerena amin'ny kolotsaina malagasy dia izay mihitsy ko ny kolotsaina malagasy tsy mifanohitra am'izany mihitsy ny kolotsaina malagasy malagasy any de resy lahatra fa ny sakafo masaka de tsy mba misy tompony rehefa misy sakafo masaka de zao zarainy io tsy hoe misakafo amin'ny vahiny amin'ny hoe vahiny fa amin'ny tanana ampitan-dranomasina de isan'ny tsy fahalalam-pombany hoe tonga amin'ny oran'ny sakafo ianao na hoe tonga amin'ny oran'ny sakafo ianao de tsy fahalalam-pombo zany ary tsy manasa anao kory ara ny olona sasany raha ny ampitan-dranomasina hoe zany hoe sakafo efa nomanina ho anainy io fa amin'ny malagasy tsy fomba malagasy mihitsy zany amin'ny malagasy de zao tsy olana raha tonga eo ampisakafoanana ary ianao tsy olana mihitsy zany satria de sakafo iaraha-komana satria tsy hoe androany ihany mihinana fa mba androany anao mizara raha rivandray mamerina mihinana raha ohatra ka te hinana izay fahatsoram-po zay fandraisam-bahiny zay tena nandeha ho azy tamin'ny malagasy mihitsy satria tamin'ny malagasy ny vahiny de olona-jainy de sakafo iaraha-komana raha ohatra ka mandry dia apatoriana karakaraina sy ny tahaka zany tsika malagasy de tia mandray vahiny ary na dia indrindra arytsika rehefa makany ambanivohatra ny olany ambanivohatra de mandray vahiny amin'ny fotsotra zay ananany eo de andraisany ianao zay ananany eo dia andraisany ianao ny aty andrenivohitra ny somary hafahafa rehefa mandray vahiny hoe ahoana zany ny karakarana fa ny olany ambanivohitra de zao tsotra izy de zay ananany eo no andraisany ianao mangazony eo de mangazony arosony ianao kafe no de kafe ny arosony ianao ary raha tsy misotro tsy mandray an'le zavatra omendray azy ianao no hafahafa fa zay de tena toe-po malagasy mihitsy ary io mampitaraina ny olona ny ambanivohitra hoe nareo rehefa tonga ty ambanivohitra de zao mandray tsara nareo zay rehefa tonga any aminareo de tsy mba misy mpandray mihitsy fa dia ndraindray zay dia miatrika zavatra sarotra maro isan-karazany tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypte ianareo Jesosy rehefa koa malala de nivahiny tety ambonin'ny tany Jesosy dia mpivahiny niindrana izy tety ambonin'ny tany niindrana trano ta Kapernaumy niindrana ny tranon'omby mba ivahinina niindrany Jesosy loha zany dia tokony fantatritsika fa mpivahiny ko tsika na de efa manana tanindrazana azy tsika dia tsy tokony adonotsika fa mpivahiny-tsika ety an'ity tany ity ary ny dikany teny hoe paroasy paroikoi hoy tsika teo amin'ny teny grika de zao séjour zany hoe fivahinina ny ety ambonin'ny tany satria tahaka zanak'Israely nivahiny tany Egypte de tsika koa mivahiny ety ambonin'ny tany apetranon'Andriamanitra eto amin'ity nosy malalatsika tsika malagasy nomen'Andriamanitra atsika zany hiatranotsika andalovantsika hivahinitsika ity nosy malalatsika ity fa mpivahiny isika de tokony ho tandrematsika zany ity nosy malalatsika ity ary zay itsika mianakavy ato anatin'ity nosy ity de zao miezaka mifampiatrano
ny samy malagasy miezaka amin'ny fampiatrano avahana ho ala hoe sécurité teo iny tsy resahana fa tokony foto-kevitra ny hoe samy kristianina dia mahay mifampiatrano. Ary raha ohatra ka misy olona hafa firenena, raha ohatra ka misy olona tahaka zany de zao ka mandalo fahasahiranana de zao hiantrana izy raha misy olona zay mpitsopinenana ataovy hoe any ampitan-dranomasina ianao ataovy hoe tahak'izay mitranga any Tunisie ankehitriny ndraindray no niady an-trano tany Rwanda tamin'ny fotoan'andro de mitsoaka makany RDC Congo reny de tena ahitana mihitsy hoe mila itendiny misaotra masiny ity hoe hanina sy fitafiana satria nandray rehefa tonga niady an-trano de zao tena tsy mahatondra ninina mihitsy le mpitsopinenan'ireny satria na ny akanjo eny akodiny ensisa ny tonga ny fa ny fananana ndray de doran'ny olona ny trano tahak'izay mitranga am'ireo ny orana maro any Afrika ireny nieritreritra mitranga amin'ny atao amin'ny vehivavy de matetika tsy maintsy mandositra izy ireny de hoy ny baiboly manao hoe rehefa sendra salatria misy an'ireny any amin'ny toerana tahaka ireny de zao ny alina sy ny fitafiana. Afaka malala ny tompony ampahiry atsika mba ho fiainana kristianina ny fandraisam-bahiny. Ivavaka isika. Tompo amin'saotranao zahay noho ny amin'ny afatry ny teninao zay manazava aminay fa zahay de fanasina sy fahazavana tokony hisokatra amin'ny fandraisam-bahiny. Manafana anay ianao fa mpivahiny aty amin'ny tany fandalovana ity dia ataonao ho mahay mandray vahiny zay. Manafana anay ny tenina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao de asainao koa zahay mianatra ireny olona mandalo eo aminay ireny zay mandalo fahasahiranana, tsy manako hoanina, tsy manako tafiana, mivahiny noho ny fitsaboana, mivahiny noho ny toe-javatra maro samihafa de omeo anay ny fo antra, omeo anay ny fo mangoraka, omeo anay ny fo mahay manaja ny maha olona azy ireny, manaja ny maha izy azy ireny. Ataovy ao anatin'izany koa nefa no ny fahatsiarovanay Tompo fa izahay koa raha mivahiny any amin'izay firenena na toerana zay omenao hivahinenay de tominao zahay mba hanaja ny toerana zay hivahininay, hanaja ny maha izy azy ny firenena zay hivahininay, hanaja ny satran'izy ireny arak'izay afatrao raha teo koa. Dia mitoera mandrakariva diabonay Jesoa avy alao eloko zay raha toa ka tsy mahay mifandray amin'ny mpiarabelona aminay ary omeo anay fo misokatra mandrakariva tsiaro fa na iza de endrika ao Andriamanitra ka atao aminao ho tiavinay. Misaotra Jesoa. Amen.